Faly miarahaba antsika rehetrarehetra indray androany moa zany tsisy fifanarahana miafina tsisy épisode vaovao androany fa araka ny fanarahantsika hoe misy fanontaniana napetraka reo dia hovaliko androany tsy lava be izy ity fa vitsivitsy any fanontaniana dia za koa fa alaina daholy dia tsy mitondra hélicoptère fa hitako hoe moramora kokoa manao enregistrement amin'ity casque ity dia ohatrohatr'izao aloha mipoziko fa tsy hoe any anaty hélicoptère fa ato an-trano any dia hovakiko daholo fanontanianareo dia hovaliko arak'izay eritreritro sy izay plan-ako amin'ny fanarahana miafina. Anao introduction kely ihany aloha ho an'izay tsy maharaka fanarahana miafina moa zany dia tantara ohatran'ny tantara amin'ny radio reny izay hitanao eto amin'ny chaîne koa dia afaka henona moa zany misy visuel kely ihany ilay izy hoe misy sary saotra izany fa henona no tena ao anatin'ilay izy. Dia arahanao eto amin'ny chaîne-ko ilay izy nanomboka tamin'ny épisode 1 izay efa ela be nandritra ny 14 herinandro angambizay satria efa épisode 14 nandeha farany teo dia ny farany épisode 15 dia raha mba te hihaino an'izay nareo dia ataoko eo amin'ny description ihany raha ohatra te hihaino an'izay nareo izay mbola vaovao ato amin'ny chaîne. Midira ho abonné ho an'izay te hanaraka an'izay fa mbola hisy zavatra be da be vaovao ato amin'ity chaîne ity. Dia hovaliko ny fanontanianareo izay vitsivitsy nametraka azy fa hovaliko foana ihany satria no fitiavako anareo dia hovaliko foana ny fanontaniana. Laso fa ho jerekintsika ilay izy. Lohany hitako ato izao Joaquim Michael manenona Asmodée ny tsy toute option izy fa mbola misy puissant noho izy. Asmodée tokony ilaza na immortel reny tsy amin'ilay tantara moa zany Asmodée anisan'ny hoe devoly izay namany tanteraka sy joro. I Asmodée io zany devoly le ry izay zany hoe ny asany zany manao contrat izy raha ohatra misy olona te halaza na misy olona te hanao zavatra ho amin'ny fiainana zany hoe zavatra mba milailay dia i Asmodée no manao anazy. Dia Asmodée mbola bien sûr misy matanjaka noho izy satria lereo anjely taloha anjely latsaka avy any an-danitra dia lasa devoly dia malimailo any rehefa misy miteny hoe anjely latsaka tany fa devoly manko reny. Dia izy zany mbola tsy zany hoe namany zany araka ilay lazainy ilay olona Joaquim Michael rato moa zany le namany nisy namono io namono an'ilay namany io zany no anaovany vengeance miaraka amin'ny tanteraka sy joro zay zany ny antony nampiasany any tanteraka. Dia Asmodée zany bien sûr mortel izy afaka vonoina ihany izy rehefa matanjaka noho izy zany mamono azy sy mahay mamono anazy. Dia mbola misy matanjaka noho izy bien sûr be da be mihitsy mbola matanjaka noho izy fa hatreo aloha zany zay fotsiny no hita moa zany. Misy any Fanny Francis hoe nalahelo any joro izy satria joro manko maty dia hoe tokony mba tafaverina izy. Ao anatin'izay misy plan kely any ho any joro izay ahoana zany azavaka an'izany misy plan kely any zany ho any joro fa amin'ny épisode 15 na hitanareo anazy ary ohatra ny farany épisode 15 fa mikompte daholo ny minitra rehetrarehetra ny minitra rehetrarehetra tsisy tsy mikompte amin'io fa misy plan zany ho any joro ho any tanteraka ho any rina ho any landy fa arao foana ihany fa hitanareo fa ato anatin'ny chaîne ato asiantsika zavatra vaovao be da be fa tsy resaka hirahira na resaka zavatra makaleo fotsiny fa asiantsika mba zavatra mahafinaritra dia io moa zany misy manontany hoe dia tena tafaverina ve landy bien sûr tafaverina landy amin'ny épisode 14 raha nihenonareo fa raha arak'izay moa zany niverenany namerina anazy zany dia zanahary. Ao anatin'izany zany ny antony namerenany zanahary azy le débat be dia ny anao ratsy any tanteraka fa tsy navita moa zany izy fa arak'ilay tantara hoe manana hery tanteraka zany karazana pouvoir afaka mandefa ny matoto ohatra na rehefa misy fanay ratsy kitihan'le ry dia lasa makany amin'ny toerana izay tokony hisy azy. Mbola ho azavaina be any izay fa hitanareo miandalana eo. Dia ankoatran'izay koa zay aloha zany no tena fanontaniana direct be tato fa ny ankoatran'izay zany mba ho azavay kely fotsiny mba tiako tantaraina anareo hoe inona ny plan-ako amin'ny fanarahana miafina. Dia misy koa zany ato
manontany hoe dia ahoana rina efa henonareo tamin'ny épisode 14 zany hoe ahoana ny hafaran'le tantara teo amin'ny rina sy tanteraka sy landy tamin'ny fomba ahoana verena landy io zany misy manontany foana tsy te hisy poil fa misy plan ihany zany izay mbola ho tantaraina ao amin'ny 15 hoe ahoana ny namerenana ny landy tena intéressant be hoe tiako manokana moa zany satria za ihany manoratra amin'ny Fifanarahana Miafina tiako manokana mihitsy zany plan ao an-tsaiko ao ho an'izay resaka hoe ahoana ny famerenana ny olona maty sy ohatr'izany mba misy eritreritra mba tiako atao zany de mba tiako zaraina anareo de ankoatran'izay Fifanarahana Miafina moa zany hitako nisy ny comment tato andraso fa jereko le commentaire andraso fa tsy hitako le commentaire amin'ny épisode 14 angamba nisy zay misy any Alain Embol salut aloha za aloha zany mankasitraka be anareo zay manaraka rehetra manaraka ty tantara kely ty misy hoe efa maharakaraka ihany moa zany hoe misy mieritreritra hoe saison 2 na ohatr'izay le saison 2 aloha zany hatreto mbola manana kely ihany hoe izy sa tsisy fa nefa misy plan ho an'ireo personnage rehetrarehetra ao anatin'ny Fifanarahana Miafina de tsy mbola ho teneniko anareo mazava be zany fa misy plan ho anjareo hitondra anjareo ao anatina resaka film zany mitohy zany ny tantara fa tsy miverina ho atao le tantara efa heninareo fa mitohy le izy fa any anaty sary indray zay mbola apetraka ihany fa raha mba tsara fanohanana zany amin'ity tantara ity de ho tohizako ihany satria mieritreritra na ohatra ny karazana tantara horera kely be da be satria za moa zany tena olona tia an'ireny tantara mampatahotra ireny de reny zany tiako hoe mba ho asiana visuel na ohatrohatr'izany mahafinaritra be anazy zay atao-tsaiko ato daholo fa ho zaraiko anareo aza diny foana amin'ny Abonnez satria zay ihany ny anarahanareo an'le izy misy plan fa endraso kely fotsiny satria manao zavatra tsy mora manao mora nefa tsy zavatra azonareo ihany zay fomba fiteny zay fa tena marina be zay raha ny tena faniriko moa zany nisy tohiny tena hoe tohiny tamin'ity tantara ity ihany hoe audio ohatr'izao fa araka ny fantatrareo hoe be da be mihitsy ny acteur ao anatin'io tantara io misy acteur foana isan'andro isaky ny épisode moa zany fa tsy hoe isan'andro misy acteur foana isaky ny épisode de somary sarotsarotra kely kokoa zany mijery disponibilité an'ny olona soatr'izany fa toany foana de ho jerentsika io fa misy toy ny eritreretiko any anaty visuel any hitondra an'ireo personnage ireo mba ho hitanareo mba mahafinaritra tsara izy zany jerena amin'izay fa tsy mampalahelo kely de zay nametraka fanontaniana misaotra anareo nametraka fanontaniana de vitsivitsy ary nataoko anareo ihany ty vidéo ty de miandry anareo mba anohana sy ohatr'izany tsaika adino koa fa misy plan zany mba anao an'ity tantara ity atao CD le izy mba anananareo any an-trano afaka inonareo miaraka amin'ny tapaka sy namana sy ohatr'izany fa tsy hoe voatery amin'ny YouTube ihany raha ohatra hoe mba tsaratsara hoe mba tohananareo amin'izay de ho jerentsika indray tohiny eto amin'ny YouTube satria manao zavatra moa zany fantatrareo fa tsy hoe tsy mbola hoe tena misy vola be na ohatrohatr'izany aloha zany hatreto fa miandry anareo anohana ohatr'izany miandry anareo anohana mba ahafahako manao zavatra milalay kokoa afaka enonareo any an-trano zay rehefa manana an'izay nareo fa ho lazaina eto ihany ny vaovao de ankoatran'izay lazao anamiko ao anaty commentaire hoe inona mahafinaritra anao tamin'ny Fifanarahana Miafina, inona mba nanindry ny fonao, inona mba tianao hita koa sy ohatr'izany de manantena anareo fa tena tian'le tantara nareo de zay tena tianareo le tantara de ho tohananareo ho zarainareo ho resahanareo amin'ny namanareo ho aparitaka n'aiza n'aiza mba hienony rehetrarehetra de zay merci sorabetsaka anareo de amin'ny manaraka indray